Ankafaliana indray ny tsidianay eto anivon'ny sampana serasera ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ny tokantranonao amin'izao zoma takariva izao atao anatin'ny fandarana Mahavokatsy. Ny asa fampandrosoana hoentin'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana amin'ny alalan'ny fandarana Sa Progrès no hoentina aminao atao anatin'ny fandarana, izany hoe ny fandraharan'ireo tanora etỳ amin'ny tontolo ambanivohitra. Manasanao ary izahay anaraka izany hatramin'ny farany. Tombony ho an'ny tanora manana viana amin'ny sehatry ny fandraharana ara-pamogarana ny fisian'ny fandarana Sa Progrès na programme de renforcement de l'entrepreneuriat durable et de soutien à l'insertion économique des jeunes ruraux. Fandarana asan'ny ministère ny fambolena sy ny fiompiana mandray anjara amin'ny fampihenana ny fahantrana sy ny famoronana asa maharitra ho an'ny tanora eny anivon'ny vondrom-piarahamonina ambanivohitra ny Progrès ary vatsiany Fidavola. Faritra 30 manerana ny Madagasikara no iasan'ny fandarana asa Androy, Anosy, Atsimo andrefana, Melaka, Iorombe, Menabe, Bonglave, Amorony Mania, Matsiatra Ambony, Fitovinany ary Atsimo Atsinanana. Ny tanora resantsika eto zany dia eo amin'ny 420 ka hatramin'ny 530 taona ny farany lehibe. Ny tena tanjona voalohany dia développement de l'entrepreneuriat inclusif des jeunes ruraux izay misy composante anankiroa izy. Raha ny voalohany zany dia composante izay tanora izay vao hisehatra amin'ny resaka tontolo resaka asa na resaka entrepreneuriat izay vao manam-paniriana, izay hoe promotion des entreprises des jeunes ruraux. Ary ny faharoa dia développement des entreprises rurales résilientes izay ireo tanora izay efa misehatra ao anatin'ny tolony asa. Izay anarivo nefa vita identification. Tanora miisa 150 anatin'ny tokantrano tena marefo no voakasiky ny tohana izay niatomboka tamin'ny fiandoham-piatrehana na ny pré-incubation ho an'ny taon'ny faritra Androy sy Anosy. Ny tanjona amin'ity fampiofanana ity dia tsapa fa marobe ireo tanora efa tonga saina fa mila miroso makany amin'ny fandrarahana izay mitarika famoronana asa mendrika. Malalaka dia malalaka Madagasikara, feno otrik'arena ary marobe ny sehatr'asa izay azo vokarina eto Madagasikara. Tsy manana ny toe-tsaina-pandraraha hoentina hiatrika izay nefa izy ireo ary tsy manana ny fahaiza-manao entina manomboka ny fandrarahana izay ataony. Ny tanjony tetikasa Progrès amin'izy ity dia mba hampiakarana ny lentan'ireo tanora izay sehatra amin'izany ahafahana misafidy ireo izay tena ho afaka ho mpandraraha matanana ka hamorona asa ho an'ny tenany sahady sy ho an'ny tanora manodidina azy mba hampitombo ny harika-karena faoben'ny Madagasikara. Mahatratra 26 ankehitriny ireo tanora misitraka ny fiandoham-piatrehana. Vehivavy ny 420 ary 3 amin'izy ireo dia olona manana fahasembanana. Ny idiran'ireo tanora tsikelikely amin'ny tontolon'ny fandraharana amin'ny ankapobeny no tanjona. Miaraka amin'izany ihany koa ny fampiarana ny fomba fiasa GALS na Gender Action Learning System, fomba fiasa mifantoka amin'ny fanamafisana ny fandraisana anjaran'ny tanora amin'ny asa, ny fanapahan-kevitra ara-toe-karena eo anivon'ny fiarahamonina sy ao an-tokantrano izay manome lanja ny miralenta ary manamafy ny fahaiza-mitantana tetikasa. Ny zavatra azoko zany nandritran'izay fiofanana nataonay ao anatin'ny 3 andro zay dia ny fahalalako ny traikefa ny fanofanana ny traikefa nanana ho lasa mpandraharaha zany. Dia hoe ny toetra nanana ho lasa mpandraharaha dia tokony hoe manomboka zany rehefa te ho lasa mpandraharaha dia mila manomboka. Mila manana toetsaina hoe tsy mila volefina na misy olana ao anatin'ilay fandraharahana tianao hatao. Lasa manana tanjona zany, lasa manana viana ambony eo amin'ny fiainana raha ho lasa mpandraharaha. Tsy mijanona eo amin'ny fanofanana ihany nefa ny tohana entin'ny fandarana Sa Progrès fa manohana ihany koa ary mamatsy arabola ireo tantsana vita fiofanana ireo raha izay ka mahatsangana viana sy hanomboka tetikasa ara-pandraharana. Tanora 520 manana tetikasa fandraharana madinika na micro-entreprise rurale ao anatin'ny faritra 7 no efa nisitraka tohana arabola avy amin'ny fandarana asa. Tanora mpandraharaha madinika efa nahatsangana viana sy nahafen'ny fepetra notakiana toy ny fananana
business plan efa maty paika no voasivana ho mpisitraka ny toana. Anisan'izany i Vincent Makaretsy Vazotsy, mpiompi osy ao Amboasary Atsimo, ankirikirika 2 faritra Anosy. De tonga taty aoriana amin'izao 2025 izao dia tonga indray ny progrès, ny fandaharana sy ny progrès hoe ny accompagner les tanora indrindra fa zavatantenako fampandahara zao dia hoe hagnome financement na hagnamafy ireo izay tanora fa managny tetikasa. De tamy fotoagna izay dia nahazo famatsimbola avy amin'ny progrès. Ka zay famatsimbola zay tsy vita hoe natolotra tanana fa misy caneva na business plan andesigny ny famatsimbola ndray dia hanitarany reto fiompiana osy reto 320 ny osy fazoeny progrès eo dia ny vidy osy ndray mandeha 520 lasa ny osy amizao 740 le raha 740 nefa ajanogny fotsy le 320 satria hangala fapitomboana taranaka fa ny 520 ndray nahodina vola itadiavana vola atao lalambarotra hafa satria miompy zahay no sady manao balika amin'ny resaky fiompiana osy reto satria amin'ny alala galisa io mihitsy no mahatonga anay tsy maintsy managny vision vao manjakariva tsisy fijanoa hoe raha fa mahatsatsy galisa koa le izy koa ro izay vina tsatsy koa io koa ro hoe miatomboky le fanagny ndray mandeha le magnorigny vina ndray mandeha hafatsy moa ho any samizay tanora apetsaka dia etagny ny tanora rehetra dia hiatehitra amin'ny reto fiompiana sy fambolena mitetikasa resaka fandraharahana fa be aza ny manana diplôma ny manana fianarana vita fianarana fa mipetra fotsiny noho le asa tsy misy fa raha ohatsy le tanora miaigna amin'ny reto resaka asa fandrahagna reto dia mety hanana asa mahavelona ary hiaigna ao agnaty tokantrano havita izay dépasse hiaigna agnaty tokantrano zay io dia makasitraka koa any fitondram-pandrakana indrindra ny ministera ny fiompiana sy ny fambolena izay nakatoavy ny zao fandaharana asan'ny progrès zao tonga aty amin'ny Fokotany Ankirikirika 2 ny commune Behara sy district Amboasary. Miroborobo ary tena mahavelona ireo tanora mpandrahara madinika ny fisitrahan'izy ireo ny tohana entin'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana amin'ny alalan'ny fandaharana asa progrès. Vina tiako tratrarigna aminany zao zany ho mpamaty osy itokisagny raho azo antoko sady fatadaza zao zany nafa nahazo famatsiagna avy amin'ny progrès igny ka nieritseritsy raha ho nagnatavy nefa fohy le fotoagny le tonga de nanao varotsy raha fa tsy nagnatavy le fa nivily osy zahay nahazo osy 700 nente ahita Antananarivo satria fa misy client afa mandray entagna tsy miandry ela fa amizao de zao le megniseky zahay le afaka mandray vola ary fa toko hiova amin'ny fiainagna zany raha hiala fiainagna teo taloha ay fa hiala manahaky tragno bozaka ma tragno ay taloha fa miezaka zao raha mba hamboatsy tragno vato fa mandatsaka parapluie zao raha hinanekeo ary manahaky tianako zao tsy toko hanahaky zao mbe hiompy avao fa ampianariko tianako hinaneky zao mila mampianatsanaky raho fa tsy hipetraka avao hanahaky ka hiompy avao ka fa fampianaragna anakaty vinako tena ezahako amizao koa. Nivoatra manaraka izany ny famokarana eny fotony ary tsy latsa-danjan'izany ny fivoaran'ny fiainam-ponina amin'ny ankapobeny. Izaho reny njaza ary miantoky izaho ty miantoky tianako le izaho ty miantoky o fiompiako le o fiompiako mizay zany magnarama raho ty hiambegny azy le oanako magnarama ka raho ndaty hiambegny azy amin'ny ty fianaragna eo avao koa amin'ny fiompiako ro sady mamboly satria izaho miompinaho mamboly le mipaindaty avao koa raho mpagnampy ahiky ty olo ampiasako 3 le raiky miarakose le raiky miambegna jaja raiky amako mamboly satria izy manahaka ahiky izaho afaka mitagny sary satria izaho tanora katolika FTMTK tanora tatsaha malagasy androany zany raho isaky tsena raho minday ose 20 le androany raho minday 10 le falafo 10 fa tsy misy ndesemoly le hery zay kagny izaho raho manday 20 kagny le miaky amty asoitsena kagny ty lafosy 20
fa isaky tsena raha magnodigny misy tsena raiky mivily le afaky ny amin'izay le magnodigny ka zay ny azo isaky tsena talata le kamisy zay no azo ivarotako osy. Miasa mafy sy mikiry ireo tanora mpandraharaha amin'ny fanotarana ny asa fivelomany toa ny Ramatoa Diana izay mpiompy akofaka nanofo ao Akatonondro Sakay faritra Bonglava. Ny asako moa dia miompy akofaka nanofo mamboly ihany koa tantsaha zany tena tantsara zay no amtinana azy tantsaha tanteraka. Raha ny andoham-piainanay mivady no asiana resaka kely tamin'ny vao nivady zay mivady tena niainga tamin'ny tsy nisy tena hoe tsy nisy satria na ny fandrinana natrinay aza tamin'izany fotoana izany dia nadina tany dia ny vilianay vilia juste ao hinananay mivady vary moa ny ao an-trano manana vilany kely dia tena hoe nanofa trano zay tena hoe tsisy ninina aloha zany niaingany roapolo niaingako tamin'ny poulet de charia tamin'izany fotoana izany roapolo dia hita hoe tena nivoatra le izy tamin'ny fahatongavany charia teto voalohany 10 ny akohako tato ary mbola niara-naina tamin'ny akoho zahay tena mbola niara-naina tamin'ny akoho zao nefa amin'izao tsika amin'ny teny zao manana akoho 10 ninona noho ny fanohana amin'ny progrès zany na metosika ao ana dia na mitako na nitarako tranon'akoho dia na nitarako ny fiopiko dia hoe tena hita hoe nety taminay mamboly konkoa zahay na ny fambolenanay aza tamin'ny fotoana ity tena hita hoe tonga dia nandeha ho azy satria nisy ny tohana dia na tena hoe voatohana tanteraka zahay. Eo zany mampiditra amin'ny 5 alina sy 3 hetsy isaky ny sababolana zany zay ny tombom-barotra hita. Tanjon'ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana ny anamarona isa ireo tanora mpisehatra amin'ny fandraharana ara-pamokarana na ny agri-business ahafahan'ny firenena malagasy miroso amin'ny fahaleovantena ara-tsakafo fa indrindra ny rosoana amin'ny vina napetraky ny fitondram-panjakana mifototra amin'ny fampananana asan'ny tanora eny amin'ny tontolo ambanivohitra izay fototra hiaingan'ny fanavaozana ara-toekarena eto Madagasikara. Araka izao hitantsika izao moa dia efa misehatra tanteraka ao anatin'ny tsena ireo tanora nahazo tohana izany hoe ireo tanora mpandraharaha mizotra araka ny tokony ho izy araka izany ny asa entin'ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana amin'ny alalan'ny fandarana sa progrès izay vatsian'ny fidavola ka hitantsika araka izao ny vokatra izany. Dia toy izay indray ny mamarana ny fandaharantsika ao amin'ny anio misaotra anao nanaraka izany hatramin'ny farany Ainareo Belson teo amin'ny lafin'ny fanolorana manome fotoana anao amin'ny heriny anio toy izao indray mandrapitafa indray ary tompoko.